Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bamalalana no anona amintsika amin'izao fotoanan'io izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fembena izay rahanao fandarana andramoka izao a. Ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiembenana ary a ny groupe izay maharesy a izay miaraka aminay isan'andro a manototosan'izao fandarantsika izao ka dia miarahaba antsika rehetrarehetra izay tonga eto indray androany izay tratrantso a. Dia amin'ny fifaliana ny rabanantsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa ifampahiretontsika androany. Matoky sy mino fa tsy handalo fotsiny eo aminao ty fandarana ity fa tena pahery a ary apitraka anao a raha anaty ady ianao a raha anaty olana ianao a dia andrenesanao amin'ny bitsika Andriamanitra anie a anatin'izao fandarana izao a. Tolotsaina ahafahanao mivoaka amin'izany olana izany, antso anao a mba fotoana iray ahafahan'ny antson'Andriamanitra tonga mipakatra anatin'ny tokantranonao amin'ny fandraisanao a an'izao fandarana izao. Matoky fa dia en ligne ary ny fiarahantsika eto dia matoky sy mino fa hisy kasika Andriamanitra manokana anatin'ny tokantranonao tsirairay avy a izay mandray an'izao fandarana izao. Misaotra anareo tonga eto a miaraka aminay. Raha androany fa tonga eto dia aza mieritreritra kisendrasendra natokavanao teto a. Fa za resy lahatra fa misy raharay ilan'ny tompo anao a amin'ity androany ity indray a. Ka dia maretatra amin'ny farany adiny iray sasany. Izahantsika fehizao anatin'ny adiny iray sasany a ny fiarahantsika ifampaherezantsika amin'ny alalan'ny hira, vavaka, toriteny, fameribolalana ny toriteny hatramin'ny vavaka ho an'ny firenena. Koa dia tahin'ny tompo ary a aza mieritreritra hoe vahiny ianao raha tonga eto fa aza misalasala mandray anjara tahaka an'ireo olona rehetrarehetra mandray anjara amin'ny commentaire sy ny sisa ireo a. Fa ianao a dia raisina atanandroa faly izay mahita anao eto. Halleloia. Niditra teto voalohany androany ny mpiaraka amintsika eto a dia Zokifelina Rakoto. Zokifelina Rakoto izay vao avy nidiram-pahasoavana satria dia namoaka ny zanany vavy tokana tamin'ny mariazy omaly a. Dia arabaina ianao, arabaina mbola resaka an'izay moa tsika rehefa avy eo a. Fa ny arabananao eto aloha nitsofa anarananao dia nidiranao voalohany teto androany raha Zokifelina Rakoto ka dia ho tahin'ny tompony ianao a. Dia ho didinin'ny Jehovah famindram-po sy fahasoavana anie ianao a. Dia ny fitahiny moa dia hanaraka anao amin'izay rehetra alehanao ary dia hametraka anao any amin'ny ambonin'ny rano, amoron-dranon'ny fialan-tsasatra sy eny ambony hay maitso no hametrahany anao a mahaty fiadanana, fiadanam-po, filaminan-tsaina. Tahin'ny tompo a Ranabavy Rakoto. Manarakaraka azy rahalahy niditra faharoa io koa Ranabavy Misfit na Ranabavy lalahy izay vao nidiram-pahasoavana omaly satria dia naorina tokantrano Soamatsara malo antsika izay mety mbola tsy nanaraka tao anaty live omaly a. Dia eto a fotoana anankiray ahafahanareo a mitsodrano a manolotra fiarabana ho an'ny Ranabavintsika Misfit sady ao ihany koa moa zany a rahalahy Fontaine Rémy a izay vadiny a miaraka taminy miampy indray zany lehilahy mpiaraka amintsika eto androany satria dia ao ambadimbadika ao a dia efa miasa indray aloha fity a tsy nikomanina intsony no rery intsony no ampahirezina fa efa ao koa Fontaine Rémy izay tsy mahazo teny gasy a fa dia andikanan'izao toriteny izao amin'ny teny frantsay. Raha misy koa aminareo vadinareo, navanareo, naminareo ka frantsay te hanaraka an'izao fandarana izao dia asevo miteny aminay izy dia ampidirina anatin'ny groupe satria tonga dia adikany fity a eo no eo a izao toriteny rehetrarehetra izao a dia amin'izay a tafiditra izy dia mba mahafantatra ny zavatra izay resahany eto. Halleloia. Dia arabaina ianareo mivady kely a amin'ny tokantrano vao a ary avy eo moa dia efa sary ampisehoana sary eo nareo rehefa avy eo. Halleloia. Tojo Mikael fity Koda Leonie ary ty zanay de Madagasikara na Ranabavy lalahy zanaky Ranabavy Rantanirina Marie Charline izay hamonoantsika teny fampinoana koa fa tetely amam-baona moa fiainana ravana. Ao ny fifaliana, ao ny fahoriana ka dia nidonam-pahoriana ihany koa izy ireo a tamin'ny omaly izay Zobavy moa na Saravavy ny Ranabavy Marie Charline zany hoe tantinina ny Ranabavy Lina, Ranabavy Artisanat de Madagasikara ampahirizitsika ihany koa zareo a sady miaraba ny nahazo tokantrano zany tsika mampionona ny nidonam-pahoriana ihany koa fa zay moa ny fiainana lalovantsika eto ka dia maherezana ary menakavy kely dia mba manonona ny teny fampionona ho anareo ihany izay fahalalana lalovantsika rehetra moa ny fahoriana ka dia tahin'ny tompo a mahereza hatrany hatrany ampitao amin'ny fianakaviana ny fampionona avy aty amin'ny fandarana andramoka izao. Koda Leonie, Emelo Avlitina, ao koa Tsiry Amboaramiel, Naël, Emelo Avli, Itody Raonisoa, fambeazana fitahina, Razana Monika, Sandola Nirina, Amboaratsiky, Marina Tiana, Roli, Anisha, Fontaine Rémy, bonsoir Rémy,
iama ajasikapatitsia me manambotsoa izay isaorana manokana ihany koa ranabavy me manambotsoa sy ranabavy tody sy ranabavy aina niara netana tamin'ireo tompona raharaha nahandro namasaka sy nitotona fotsy ihany koa tao anatin'izany ny fifanotronana sy ny fifanampiana tao anatin'izany fikarakarana zany mariazy ranabavitsika lalahy izany. Rehefa nareo dia fasana sara hitanareo hoe nanao ahoana ny fetinay omaly fa ifampiarahaba aloha tsika ange lahy io Rodine Marie Moni Kodaléoni Erika Raka Marijo Kadaka Thierry Ralbenja Rodine Marie Nambiny Tsomakrina i Kadaka Thierry Ralbenja ange lahy io Erselina Mampionina Iandry sy Yainy Edita Erika Raka Tina Rakoto Arzaka Alléluia Soameva tonga soa daholo nareo Mama Valtina Samina Kamaradin Jesosy Fabiola Zanakandapa Alléluia tonga soa Sandra Akonina dia tahiny tompoko fity Amboaratsiky Maniko bonsoir Maniko Filana Rakoto Elisabeth Marina Rolianisy ao ihany koa i fahombiazana fitahiana Marina Tiana Marijo efa ao ihany Alléluia zobavineny hono le izy azafady indrindra zobavineny le zobaviny ranabavy Salinina zany le maty zany vadiny anatany le nodimandry Ines Suzelle tonga soa ihany koa Agnès Mbolatina NMG tonga soa ihany koa Alléluia dia faly tena faly mahita anareo milohan'ny anomboantsika tanteraka ary dia alohantsika ametraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra ro andao ampandrosoantsika ny anabavitsika Mama Valtina avy any Koweït izy no hivavaka ho an'ny anomboka ny fotoana amin'ity androany ity izy no hivavaka fanomboana dia andao ary ampandrosoantsika Mama Valtina izy nivavaka ho an'ny fanomboana koa dia tahiny tompo ary tsika rehetra dia rehefa tsika hiveriny tiany tahiny tompo ranabavy Mama Valtina anao ny fitenenana amen. Tahiny tompo pasteur tahiny tompo antsika rehetra manao fadiana tompo amintsika tsirairay avy miarabantsika rehetra mpanaraka zao vakoka fiandenana izao mbola hiary hivavaka antsika ry Jehova tompo tsara indrindra be famindrampo mbola faty misaotra mijera mankalaza anazy zay misaotra anazy zay nononahitra sarany izao alina mangina izao Andriamanitra tsy miherina tanjakehitra saran'izany Andriamanitra noho ny heny ny fanamasinao ndreto tomboko tavaventina eto Andriamanitra Wakufundana mahiri Andriamanitra sy connexion tsirairay avy telefônina tsirairay avy ary ny tompona zay tondra ny hafitra Andriamanitra androsokafo ny vavany dia mailany Andriamanitra mba hanambara ny hafitra avy aminao zay sy pastera melabelitra tinona zany Andriamanitra oko mba urakitina eo am-po zay tena mbarany mpanompona eto Andriamanitra sy fanena belarana fiteninaty oko mba ho tanjonjika ny fonety mba niriny teninao Andriamanitra aza vela nandalindaly fotsiny Andriamanitra zay tena mbarany mpanompona eto Andriamanitra ary ndeha tompo zay mpanompona zay mbola eny an-dalana nangaza eto tompo misy tena asa fandaharana izao Andriamanitra
Vainganany dia ny tompom-bavahany atrika izao vakoka fiangenan'izao Andriamanitra. Ary raha misy tsy misy fankasitraponana ataonay tompo ifonana sy bebany aminazy any tompo. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamelany ny heloka. Diova amin'ny ranonavy izay Andriamanitra. Samady izay Andriamanitra. Ary misy tsy misy fankasitraponana. Naran'i Jesosy Kristo zangataka satra Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat 26 février 2022, qui nous a été partagé par pasteur Jade. Le verset que nous allons lire se trouve dans Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8, au nom de Jésus. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Amen. Aujourd'hui, la vie devient de plus en plus compliquée. On voit la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. On a le Covid aussi, il n'est toujours pas parti, même après 2 ans. Mais avec tout ça, est-ce que toi tu as un abri? Où est ton abri? Est-ce que tu es prêt? Nous allons lire Naoum chapitre 1 verset 7 au nom de Jésus. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Nous devons courir nous abriter en Dieu. C'est un abri sûr, surtout dans la détresse. Parce qu'il arrivera un moment où la souffrance sur cette terre va arriver. La Bible dit en plus qu'il n'y aura pas de souffrance comme celle-là sur terre. Donc il faut qu'on aille vers Jésus pour nous abriter. Comme ça, peu importe ce qui se passe, qu'il y ait de la tempête, du danger, même s'il y a une bombe qui va exploser, ce n'est pas un souci pour nous. Parce que nous, on a déjà un abri sûr. Alléluia. On a une sœur qui, un jour, elle a pris un taxi. Et sur la route, il y avait une grosse descente. Et devant, il y a une petite montée. Et ensuite, il y a un grand trou devant. Et au moment où le taxi descendait à la pente, le frein, il a cessé de fonctionner. Et donc à ce moment-là, tout le monde a paniqué. Parce que ils se sont dit qu'ils allaient tomber dans le trou qui était juste devant. Mais cette sœur, elle a dit, n'ayez pas peur. Et elle a appelé Jésus. Elle a dit, Jésus, sauve-nous. Mais du coup, quand ils sont arrivés à la petite montée, la voiture, elle s'est juste arrêtée avant le trou. Parce que la main de Dieu était là pour les sauver. Alléluia. Parce que cette sœur a appelé Jésus. Jésus, c'est une protection. Et c'est pour ça que le taxi n'est pas tombé dans le trou. Quand les passagers ils sont sortis du véhicule, tout le monde tremblait. Mais la femme, elle était calme. Elle était tranquille. Alléluia. Dieu, on peut lui faire confiance, peu importe ce qui se passe. Mais si tu veux avoir cet abri qu'est Dieu, il faut quelque chose que tu dois donner en retour. Et donc, il faut que tu donnes entièrement ta vie à Jésus. Il faut que tu te concentres sur Dieu. Parce qu'il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, mais en fait, on ne sait pas vraiment s'ils donnent leur vie à Jésus ou s'ils ne donnent pas complètement. Il y a des gens qui prient, mais en même temps, ils regardent les réseaux, ils regardent ce qui se passe dans le monde. Ils sont distraits. Ils font « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Après, ils regardent « Ah, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Russie? Comment ça se passe la guerre? Ah, et le Covid, il y a combien de morts aujourd'hui? Ah, Seigneur, j'ai besoin de toi ». Après, ils continuent à regarder les réseaux, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais toi, il faut que tu sois concentré. Et si tu fais ça, Dieu, il viendra t'abriter. Alléluia. Proverbe chapitre 14, versets 26 à 27, nous dit au nom de Jésus, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. » Amen. Donc si toi, tu ne veux pas mourir, va t'abriter en Dieu. Il y a plein de gens qui meurent en ce moment à cause de la maladie, de la guerre, des cyclones et plein d'autres dangers. Mais toi, si tu as Dieu, tu resteras protégé de tout ça. C'est Dieu seul l'abri le plus sûr. Il n'est pas encore trop tard pour toi pour courir vers lui. Il n'est pas trop tard pour te réfugier en Dieu. Donc, tant qu'on peut encore, on doit le faire. On doit se réfugier en Dieu. Prépare-toi parce que cette vie, elle s'empire de plus en plus. Donc, réfugie-toi sous la puissante main de Dieu. Le gouvernement ou les gens riches ne peuvent te protéger de rien. Mais Dieu, lui, il peut te protéger. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 26 février 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.
Alleloia, ankasitraka ny izy mirahavavy ndraitsika tao anatin'izay fotoana izay. Izy mirahavavy izay nanomboka ny fotoana misaotra betsaka ny ranavavy mamavaly ity tsika nitondrantsika tao anaty vavaka fanombohana isaorana azy zany a, ary Andriamanitra ny hampitombo anao ranavavy, Andriamanitra ny hampitombo fahasoavana, ny fahasoavany aminao a, ary hitondranao hatrany hampitombo anao hatrany amin'ny asan'Andriamanitra ka dia mahereza fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao ho amintsika tsirairay avy dia Jesosy hamaly fity tamin'ny nanaovanareo ny asan'Andriamanitra teto Androany. Tahaka izany ihany koa fity isaorana an'Andriamanitra nahavitanao indray ny famotinana androany dia mahereza foana fa tsy foana tsy akory ny fikirezanareo ianao amin'ny Kristy Jesosy. Halleloia. Dia mahereza dia mahatanjah dia tahin'ny Tompo isika tsirairay avy. Nahafinaritra ny fotoana maly. Izay zany tena azo lazaina hoe tena nahafinaritra ny fotoana maly isaorana antsika izay nifanotrona tao anatin'ny mariazin'ny ranavavintsika lalahy. Fa dia tena hoe nahafinaritra ny fiarahamientana be dia be nareo nanaraka tamin'ny live isaorana n'Andriamanitra zany. Tsy nahatsiaro irery izy ireo na nisy ny tonga tany sur place teny toerana, nisy ny nanohana tonga taty amin'ny live ka dia isaorana anareo izany rehetrarehetra. Nahafinaritra ny maly ary sarotra tsy hifarana ny fotoana nefa moa zarazarain'ny tokantrano samy manana sy ny atidy tsy mbola tsy maintsy hatrehana dia tsy maintsy nisaraka na dia tiana aza niaraka dia tsy maintsy nisaraka. Andefasanay ampahany kely nareo amin'ny fiarahana famaranana ny fotoana maly. Halleloia. Dia ohatrohatr'izao ny zavatra natao maly dia mijery finaritra ary tsika dia andefa sary io koa rehefa avy eo sady fijona vavony be. Manambotsoa manao akanjo mavomavo an'izay tsy mahafantatra. Paly raha heritovo ny efa ampijereto zany ny teneniko Itody Rahonosoa manao akanjo fotsifotsy, Felana Rakoto, Rémy Lala, Mapionina io Lala. Halleluia. Mapionina dia ny tenako Finoana, zanaka ranavavy Aimé, zanaka Felana Rakoto daholo. Aimé manambotsoa. Halleluia. Tonton. Alléluia.
mivavaka dia mifaranantsika mivavaka ihany koa ny fotoanantsika amin'izany ary ao anatin'ity aoriana mivavaka misy iray ataontsika farany irentsika rehetra izy dia angatahantsika izy mivady hijoro ampovoany itsika kosa hijodrana azy ireo ao anatin'ilay hira izay ataontsika rehefoany ataontsika nodika androantsika hivavaka. Alleluia. Mbola lavalava moa iny vidéo iny fa lasa ny fotoanantsika raha ohatra hoe ho alefa manontolo fa dia ny feany dia nafinaritra ny fiarahana ary tena olazaiko kiranareo mantsy fa tena zava-dehibe iny za maly rehefa atao anatin'ilay mariazy dia misy fotoana tena saika latsaka ny ranomasoko tonga na saika latsaka ny ranomasoko dia izao ho anareo izay mbola tsy nafantatra dia inona mo mahatonga hoe tena faly be mihitsy omaly tamin'ny mariazy ny ranam-pavintsika lalahy iny zazy iny ranam-bavy lalahy io dia efa mataonany be dia be narary misy taminareo efa nahitana azy fa ranam-bavy lalahy io dia olona marary izy misy marary ny anatin'ny taovany marary tena tsy zarizary dia izy tuyau no mampiditra ny sakafo hohaniny makany vavoniny dia machine no mitazona ny ainy dia misy machine miaraka aminy izay chargena ohatra hoe tôbila dia chargena tonga ny an-trano dia chargena iny anisany no mitazona ny ainy dia anisany mba faniriana izy iny ravana malala tamin'ny efa ela be hoe mba ho atao mariazy izy haneriana any dia mba tsy misy an'ireny tuyau eto misy tuyau tsy afaka tuyau zay izy iny nahitako anazy taloha sady kely pititiny kely izy dia tsy afaka mijoro tsy afaka mandeha fa entina amina fauteuil roulant foana izy tsy mitsangana izany ranam-bavy lalahy afaka miconfirmer an'izany zareo amatoana ny ela ary ho avy ny fotoana ary misy ny fotoana aorinao tsika moa tsy dia manana fotoana be hoe anaovana fijona vavolombelona fa misy any anaty YouTube any misy vidéo an-dranam-bavintsika lalahy io misy sariny amin'ny hôpitaly efa imbe be no didiana io zazy io dia tsisy tsy mahafantatra azy ny dokotera matetika izy manao krizy dia miditra iantsoana entina ny amin'ny urgence foana tena hoe tena sarotra zany fiainana izany ary rehefa misy fanaitainana mandavataona ny vatany dia mba faniriany nareo tokony misaotra an'Andriamanitra manana fahasalamana mba faniriany ranam-bavy iny dia izao mba ho atao mariazy ao izy dia tsy misy an'ireny tuyau ireny intsony tsy mitondra ny machine iny nakasika anazy zay tenin'izay hoe ny faniriako izy mba ho atao mariazy tsy misy an'ireny fitaovana ireny intsony dia nanomboka niditra teto amintsika teto izy marihana fa ny reniny raha-mba fianarakoty dia fanaraka tamintsika efatra amin'ny taona 2018 na 2019 tsy tadidiko fa ranam-bavy lalahy voaingana kely voaingana izy nanomboka niaraka tamintsika teto rehefa nanomboka niaraka tamintsika izy dia nisy dia nentina mbavaka dia nisy zavatra nitranga ilay nitantaraina anareo hoe nandeha nakany Amboazy tsika nanao fistahana tany Amboazy tsika voaingana tany amin'ny ranam-bavy Manambotsoa izay isaorana azy nandray ny ekipa ny groupe izay maresy tamin'izany dia nanaraka tany tsinahy ranam-bavy lalahy nanaraka ny zokofelina rakoto fa rehefa tonga tany izy ianao nizatra nataon'Andriamanitra nitranga tany ka tany zay vao tonga aloha dia nisakafo dia nisy séance na fotoam-bavaka niaraka tamina fametran-tany na sy délivrance natao dia zay rehetra tany zany dia tena ka nisy zavatra namahafinaritra dia afaka daholo dia neny ranam-bavy lalahy ataony délivrance sy ny vavaka ny amin'ny aretiny io dia zava-nitranga tamin'ny alina tapaka ny jiro tany Amboazy nefany ny zavatra mamelona anazy mandeha courant
fa ny zavatra nahafinaritra nahavariana ary tena nampitolagaga ny alina tontolo tsisy courant velona tena teneniko anao fa tokony olona maty izy ny maraina satria mitazona ny aina iny courant iny zay amin'io tsy mampantatra ny zavatra an'azy samy nandeha natory maraina fo nijorovamobily hoe tsy nandeha ho anareo izay nahita tany de afaka miconfirme eo nareo hitan'ny olona hoe zany ny zavatra nitranga tany io tsy amboaramela zany araka natory taminy isy lalàny ary natory fa tapaka ny jiro fa ny maraina velona inona ny anton'le jiro tapaka nentin'Andriamanitra nanehoana fotsiny hoe manomboka eto efa raisiko an-tanana ry Suzelle tany ry Tojo tany hitanao misy zavatra ataon'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainantsika hanaporofono fotsiny hoe efa zany micontrôle an'io de nomboka teo amin'izay nentina mibavaka entana de tava-velona avany de nanomboka mitsangana izy tany izy efa tsy nitondra an'le fauteuil intsony fa nandeha de mamozozo kely zay fa zao inona am'izay ny zavatra nataony nanomboka nandroso ara-panahy am'izay izy nanomboka nandroso de asehoko sary kely nareo azafady ty sary asehoko anareo ty efa nirako tamin'izy mianaka moa ny hoe napotra sary aho de ty sary hitanareo ty sary tamin'ny 24 janvier ray volana mahery de io ranabavy-lalahy io hitanareo amin'ny sary io mbola misy sary hafa moa fa io ihany ny alefako aloha reraka de reraka niditra hôpitaly izy tamin'io ka akoatran'le masinina zay mipetaka amin'ny vatany de misy fanjaitra koa mitsatoka amin'ny tanany izay ampidirina fanafody mandava-taona isan'andro de vaky ny vainina inona ary ny anton'le vainina vaky niditra hôpitaly d'urgence izy tamin'io reraka de reraka ary tamin'io de natsiaro daholo ny ankizy tato amin'ny groupe zay maresy fa ny atoandro zay io nivavaka ho azy io ranabavy-fianarakoto de za de ao ambadika eo mampionina de lalàra hitanareo tsara de fa reraka be mihitsy izy io ary tsy afenina anareo fa seky maty tamin'io andro io lalà satria antsika mpanao délivrance moa fantatra tsara an'izany hoe osy ny ahoana ny olona rehefa hiara eto amin'ity tany ity efa manomboka mahita an'ilay fanahy fahafatesana fa ny alin'io teneniko anareo fa tsy nisy natory ny ankizy tato amin'ny groupe zay maresy ny alin'io andro io sarina reny io zany tany tamin'ny efatra tany fa ny alina tontolon'io tsisy natory fa nanao délivrance tena hoe parain'ny andro ary mbola tsy nisy asa natao ohatr'izany teto amin'ny groupe raha tsy tamin'io parain'ny andro saika maty ranabavy lalahy io fantatra hoe firy kilao izy tany amin'io tamin'io tany tsy mahina-kanina tsy mahinana n'inona 420 kilao reta olona 420 kilao nareo 420 kilao tsy ampy 520 kory tena hoe tena mahi reraka ray volana sy ray volana lasa ray volana sy firy andro zany raha 24 janvier sy ny 24 février fa tena niady tamin'ny devoly zay ny alin'io fa ny devoly efa tena miteny mihitsy tena alainay fa Jesosy tompony teny farany de maly asika latsaka ny ranomasoko ny jerendry Jesosy tonga amin'ny tanjona le zaza atao mariazy na io vadiny io ary teneniko anareo fa tena efa miaraka amintsika eto izy zao ina mahatonga azy miaraka amintsika eto resy lahatra izy fa manasitra ny zany Jesosy tsika zany raha nahita ny vadiny taloha fofombadiny tamin'izany atosika amin'ny seza foana fa zao izy hitanareo iny mijoro ara-dalàna iza ny nahafantatra iza ny eritreritra tamintsika fa ray volana ty ariana atao mariazy izy tsisy nieritreritra an'izany fa Andriamanitra manana ny programme ary rehefa Andriamanitra ny asa tsy azo n'iza sakanana alleluia ary za mampaela anareo androany alleluia zao ny sariny tany amin'ny mariazy omaly iza ny nahafantatra iza ny nieritreritra an'izany
iza ny eritreritra ry havana fa ho avy zany fotoana zany reo izy telo miravavy i ranabavy aina miaraka amin'izy mivady voazinina andry zareo io sary io indray nataon'ny zanaky anabavy eme tsy hitareo mitovy be nakasika anahy io sary io de nalaiko zanaky anabavy eme manao an'io ao anaty mariazy de vita ny sary io ny gâteau mamy mamy be mihitsy tsara be mihitsy le gâteau io gasy ny nanao azy raha mila rehefa natsipo ny bouquet de nahataty anazy tao moa zany de ny zandritsika iaina efa ndeha tsy ho ela koa zany iaina raha izany zay moa zany mba de io ny reo izy mivady gaga ngiaremy fa tena be fitiavana koa le rahalahy ary de tena sambatra be izy mivady faly be koa neny faly ny fianakaviana alleloia zay mivady koa tena faly ny groupe zay maresy tena faly hoe takan'ny tantaran'i Josefa hoe any amin'ny farany ambany tany amin'ny fonja natsona aingana hoe andao fa atsony farao nahazo seza fiandrianana teo amin'ny farao zany ny andriamanitsika eto rehefa miasa ry havana malala any amin'ny tany ay ozy izy any amin'ny tany karakainy asiko renirano halleloia asiko loharano any tany hevitra any amin'ny toerana tena tsy anapozanao isy an'izany mihitsy vitany andriamanitsika manao an'izany araka teko taminay ny fotoana hijona vavolombelona tsy de misy fa ny zavatra azo lazaina amintsika de zao lehibe Jehova ry havana ary raha mbola tsy mino ny heriny ianao de angatao mba hiseho aminao zany heriny zany ary tsika isaky ny talata manana fitondranam-bavaka ho anareo izay manana aretina de tsindrinay eto ankehitriny fa tsy mbola nisy aretina sy olana tafajanona teo anoloan'ny Andriamanitra toriana aminareo isanandro eto halleloia ko de mahereza de mahatanjaha de ho tahin'ny tompany antsika rehetra maharena tokantrano le izy mivady de zay efa te hitan'le zavikeliny zokofelana rakoto de ho arahan-jazalahy ho arahan-jazavavy any ny tokantranonareo halleloia araka ny tsodraminy taminao ranabavy lalahy hoe mbola misy halleloia avenir tena afinaritra be fiainana vaovao hafa be mihitsy ao ambadiky ny fiainanao fa ny tanaty fijaliana io zazo io tamin'ny aretina fanafahan'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra tonga tamin'ny zavatra mba faniriny de ny anorina tokantrano tsy misy an'ireny fitaovana iso zay tsisy an'ireny tsy mila an'ireny intsony zao izy efa fahasoavan'Andriamanitra ny iaina ny fofinainy isan'andro fahasoavan'Andriamanitra de mahatonga anao tena nareo azakivy amin'ny aretina zany fa hain'ny Andriamanitra manasitrana ny aretina tahiny tompotsika rehetrarehetra zay ny tamin'iny de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika androany ranabavitsika Lovelytina anjarany androany nitondra ny tenin'Andriamanitra eto de ampandrosotsika avy hatrany izy ohatrohatr'izao moa ny fanosorana maly tamin'ny video mety tsy de hitanareo tsara fa itsika rehefa manao fanosorana dia ohatr'izao ny ataotsika miara-mandohalika ny mpanompon'Andriamanitra sy ny vahoakan'Andriamanitra fa tsy hoe ndray mandohalika moa ndray mitsangana fa na de anjela aza tsy nandoliana tao amin'ny baiboly maika mofatsika olombelona zay ary ny raha fiditra amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay avy hatrany ary isika tsirairay avy de tahiny tompo meno finaritra hiaraka amin'ny ranabavy Lovely tsika de velona eto avy eo melapelatra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo ranabavy Lovely anao ny fitenenana mahereza de mahatanjaha ao ary ranabavy Lovely velona eto avy eo melapelatra ny toriteny manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy to paster de manona ny fiadanan'i Jesosy ihany koa amintsika mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaharana zao
dia tenako indray moa ny tondra teny fampiarezanao antsika amin'ity alina ity ravana malala dia mino fa efa vonontsika tsirairay avy hiain'ny feon'Andriamanitra sy hiain'ny antsoantso indray amin'ity alina ity. Dia isan'ny teny zany indrindra moa dia hitantsika ao amin'ny Salamo faha-efatra ambin'ny folo andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo. Salamo faha-efatra ambin'ny folo andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo izay mivaky izao ny anaran'i Jesosy raha toa ka efa samy nanokatra amin'ny baibolintsika avy tsika tsirairay avy. Izay manao hoe eny an-danitra Jehova miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizaha na misy endry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa. Tsy misy manao ny tsara na dia ray akory azy. Amen. Dia ny soramandry ery ambony moa ry havana dia manao toy izao hoe ny faharatsian'ny olona sy ny fanirian'ny sasany fahamonjena. Dia araka izany soramandry izany indrindra moa ry havana dia mampalahelo fa tena hoe mihevitsy dia tena mihevitsy koa ny olona izay maniry ny fahamonjen'Andriamanitra rehefa tena dinihina lalina ny fiainantsika zanak'olombelona ry havana. Dia mihebetsaka ny olona miaratsy, mihebetsaka ny olona tsy mba hoe manantena n'ilay Jesosy ry havana, tsy mba miandrandra ny fiavian'i Jesosy ry havana malala, tsy miandrandra n'izany fahamonjena izany noho ny inona? Noho ny zava-misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Noho ny fiainana iainany zanak'olombelona izay ezahan'ny maro indraindraina noho ilay Jesosy nanao azy eto amin'ity tany ity ry havana. Dia rehefa notaniana ny maro hoe maniry ny fahamonjen'Andriamanitra ve ianao na hoe tia an'Andriamanitra ve ianao, dia be da be ny olona eny ambava eny miteny hoe endry. Nefa mampalahelo ry havana dia eny ambava fotsiny izany teny rehetrarehetra izany tsy mba hoe mety hoe ao anatiny ao ny faniriana fa eny ambava n'ilay teny dia ny fitondran-tena sy ny fihetsika ety ivelany izany nefa tsy azahoana n'ilay faniriana amin'ilay famonjena akory. Dia noho izany ry havana dia mihebetsaka dia tena mihebetsaka tokoa ny olona milaza sy miteny hoe inona moa izay raharahian'Andriamanitra amin'ny fiainako noho ny zava-misy eo amin'ity izao tontolo izao ity. Dia hoe inona moa izay raharahian'ny izay Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona izay efa ratsy potika ity. Raha kakohatra fotsiny izao hoe karazana zavatra lozana tsy haiko hoe fijaliana sy fahoriana miseho amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia aka ohatra iray azy izao raha ny fandarovan'ny siklona tany amin'ny Madagasikara tany amin'ny firenena malalantsika ry havana. Betsaka ny potika ry havana ny tanàna, betsaka ny trano toditry ny rano ry havana dia tao maty tao ny tsisy hanina hohanina. Mampalahelo nge izany ry havana, eny mampalahelo. Dia izany rehetrarehetra mitranga izany mahatonga ny olona hiteny hoe inona moa no izay raharahian'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Lasa manome-tsiny an'Andriamanitra noho izany zavatra rehetra mitranga izany isika olombelona ry havana. Dia mihevitsika hoe tsy hitan'Andriamanitra io fijaliana lalovantsika io, mihevitsika hoe tsy hitan'Andriamanitra io fijaliany zanak'olombelona io, dia manome-tsiny an'Andriamanitra isika ry havana. Dia izao nefa ry havana, itsika amin'izao fotoana izao dia mieritreritra an'izany tsy firaharahiana an'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona izany. Fa tsy isika amin'izao fotoana izao ihany nefa no miteny an'izany fa tao amin'ny baiboly tao ry havana dia nisy lehilahy anankiroa ihany koa, dia tsy iza moa izany fa i Joba sy Davida izay anisan'ny nametra-panontaniana ao amin'ny olombelona ry havana. Dia hitantsika indrindra moa izany ao amin'ny Joba, vakitsika ny baibolintsika ao amin'ny Joba toko fahafito andininy fahafito ambin'ny folo. Joba toko fahafito andininy fahafito ambin'ny folo izay mivaky toy izao hoe inona moa ny zanak'olombelona no ekenao ho lehibe ka ampandinianao azy ny fonao. Amen. Hitantsika amin'izany ry havana malala fa na i Joba aza dia nieritreritra azy ho tsinitsinina teo anatrehan'Andriamanitra, hoe tsinitsinina ny zanak'olombelona teo anatrehan'Andriamanitra. Dia i Davida ihany koa ry havana malala dia mbola nilaza fanontaniana toy izao any amin'ny Salamo any. Salamo fahavalo andininy fahaefatra, Salamo fahavalo andininy fahaefatra dia nilaza toy izao Davida hoe ary ny zanak'olombelona azafady milaza toy izao hoe inona moa ny olona
ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona amanginao azy. Amena. Dia teto moa ry havana Joba sy Davida dia nieritreritra an'izany tsy firarahiana zany a, nieritreritra ny momba ny olombelona zany tamin'izany fotoana andro zany ry havana. Dia mieritreritra hoe inona moa no tokony hojereny Andriamanitra atsika, ny tokony haliana n'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Nefa raha toka hoe mifahalebiazan'Andriamanitra sy mivon'Andriamanitra tokoa ry havana ny jerena, dia tokony tsisy rarahin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tokoa raha zany fahalebiazan'Andriamanitra zany. Nefa Jesosy ry havana, Andriamanitra ry havana, tsy zany a. Mahaliana azy dia tena mahaliana azy tokoa io fiainantsika io ry havana malala. Ary Andriamanitra ry havana tena tiantsika. Tsisy fitiavana lehibe mihoatra no fitiavan'Andriamanitra atsika ry havana. Dia eto nefa ny ten'Andriamanitra dia tena milaza amintsika hoe eny an-danitra izy miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizara misy endry mitady an'Andriamanitra. Mitady azy ve ianao ry havana? Rehefa misy zavatra mandalo amin'ny fiainanao, miantso azy ve ianao sa iza no antsoinao voalohany ry havana? Dia manantena antsika zany ry havana fa anaikitra ny hevi-diso rehetrarehetra izay mibahana ao anatin'ny saintsika ao hoe tsy rarahin'Andriamanitra io fiainantsika io, na hoe io fiainan'ny zanak'olombelona io rehefa misy loza mandalo, rehefa misy loza mitranga. Fa ataovy tsapanao hoe tena tianao Andriamanitra ry havana. Liana amin'io fiainanao io Andriamanitra ry havana. Mijery ny mombamomba n'io fiainanao io Andriamanitra ry havana. Zanany ianao, asan'ny tanany ianao io, ka nahoana moa no tsy ho liana amin'ny fiainanao izy, nahoana moa no tsy ho sari-piaro amin'ny fiainanao izy ry havana. Mampalahelo anazy le io zava-mitranga amin'ny fiainanao io ry havana. Tena mampalahelo an'Andriamanitra. Fa Jesosy miandry ianao hitodika aminazy ry havana. Dia izao tsarovy efa ianao io ry havana, dia izao sainao moa zany tsika rehetrarehetra izao dia nandanian'Andriamanitra fotoana namoronany antsika tsirairay avy rehetra. Fantatsika tsara ry havana fa tamin'ny namorona n'ity izao tontolo izao ity Andriamanitra, dia isika olombelona no nataony ambony indrindra, nataony olombelona mitovy endrika aminy, zavatra tsara zany ry havana. Dia ny dikan'izany mahaliana azy ny fiainanao, tiany ianao mataony foroniny ry havana, nataony endrika tsara mitovy aminy ry havana. Dia izao ataovy tsapanao zany fitiavan'Andriamanitra anao zany ry havana malala manomboka amin'izao efa nasehon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny nanomezany an'i Jesosy tetỳ ambony tany ry havana. Ny zany fitiavana lehibe zany dia tadidiko io zany, satria hitany Jesosy ry havana io fahotantsika io. Hitany Jesosy io tsy fatokizitsika ny herin'Andriamanitra io ry havana. Hitany io tsika manalavitra azy io, hitany io fiainam-panahintsika tsirairay avy io ry havana. Dia natorony antsika Jesosy teto ambony tany ry havana tonga tetỳ mba hatateraka n'ilay famonjena antsika ry havana. Amen. Fitiavana lehibe zany ry havana. Teo ambony hazo fijaliany Jesosy niaritra zavatra be da be no fahotantsika ry havana. No lefoiny izy ry havana, nandatsaka ny rano izy ry havana noho n'io fahotantsika io mba hiverenantsika amin'Andriamanitra ry havana. Dia izao ry havana malala, samby efa nivilo izy ny ten'Andriamanitra teo ny rehetra ka tonga vedaveta avokoa araka n'ilay 5:7 amin'ny Salamo teo. Dia izany faratsitsika izany indrindra ry havana no antony nanomezan'Andriamanitra an'i Jesosy tetỳ ambony tany ry havana malala, mba ho famonjenantsika tsirairay avy reto. Dia atolory azy ny fonao ry havana, atolory an'Andriamanitra ny fonao. Fa iJona izao ry havana malala dia tena natsapany zany fahalebiaza ny fitiavan'Andriamanitra zany, ka natonga azy nanoratra any amin'ny Jona voalohany any, Jona voalohany 4:7-2 izay milaza toy izao hoe ry malala. Andrasy ny vakintsika ao amin'ny Jona voalohany 4:7-2 ka hatramin'ny 2 vakintsika izay manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasiony ray io antsika, dia niantsoana antsika ho zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy mahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa mbola naseho izay ho toentsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Amen. Ho hitantsika izy ry havana malala, ho hitantsika Jesosy zany fitiavan'Andriamanitra zany, iseho izy dia hitantsika ny endriny ry havana malala. Amen.
dia zao ry havana miantso anao Andriamanitra, miantso antsika tsirairay avy Andriamanitra, fa ianao io ve maniry an'izany hifanatritava amin'izany Andriamanitra izany ve ianao rehefa ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra izy ry havana, rehefa ho tonga ilay famonjen'Andriamanitra ry havana. Efa nolazaiko teo moa hoe isika dia foron'Andriamanitra araka ny endriny, dia aza diso hevitra intsony ianao ry havana manomboka izao fa mijery an'io toe-pontsika tsirairay avy io Andriamanitra, raha mitady azy ianao dia manomboka izao ry havana malady, dia mahereza ianao mitady an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao dia mibebà ianao, meteza ianao anatona an'Andriamanitra fa miandry antsika izy, miandry antsika tsirairay avy izy ry havana malala, ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra mbola nanome fofinaina anao amin'izao rasotoana izao io, ataovy tsapanao izany. Dia raha mbola tsy nandray azy ianao ry havana malala ankehitriny dia meteza ianao anatona an'Andriamanitra, meteza ianao fa maro ny antsonao Andriamanitra ry havana, meteza ianao hamarinina amin'ny alalan'ilay rano Jesosy Kristy mba hazo an'ilay fiainana mandrakizay ry havana, mba hazo an'ilay famonjena sy izay efa nampanatanainy Jesosy Kristy fa andovan'ny lanitra inge ianao io andovan'ny lanitra inge tsika tsirairay avy reto raha toka manatona an' Jesosy miova fitondran-teny miezaka manao ny tsara ry havana malala dia mino ry havana fa nampahery antsika tsirairay avy izany teny rehetrarehetra nyrenesitsika sy miafatra rehetrarehetra izay nyrenesitsika teny izany, koa dia hiasa amintsika tsirairay avy eny fanahy masin'Andriamanitra hampamohana izany teny izany ao anatin'ny fontsika lalany tsirairay avy, dia mankasitraka voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Aleloia, amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra andranabavy lavolitsika tamin'izany voalohany indrindra aloha dia ozina hoe tsisy hira dia marina mihitsy teny mampio satria efa lasalasa kely fotoanantsika tamin'ilay teo dia tsy nasiana hira intsony fa tonga dia efa toteva rehefa antsika manao hira fa misaotra andranabavy Razana Monika nefa tonga dia nampatsiahy satria efa hainy tsejely mihitsy fandehan'ny programantsika fa androany tsy nasiana hira satria lavalava ilay zavatra efa nenotsika teo tamin'izay mba tsy mitazona anareo ela loatra satria any antsika angiravana tena zay tena te hiezaka mihitsy nomboka amin'ny 7 ora alina na amin'ny 7 sasany farafahatarany saingy mbola tsy mety tanteraka ilay izy dia mampalahelo ny ankizy any Madagasikara sy ny any Koweït hoe efa 12 alina vao manomboka ny fandarana any dia izahantsika ihany fitinina mba tsy tafahoatra n'indray amin'ny tadin'ilay sasany intsony ny fotoanantsika isan'andro fa atao izy ohatra amin'ny variana pahery be tsika dia efa adiny 2 dia izahantsika ho fezitsika tahaka ny taloha ny fotoana manomboka eto. Aleloia. Izay ny tsy nanasiana hira azy teo dia mankasitraka antsika rehetrarehetra misaotra andranabavy lavolita amin'ny toriteny mahafinaritra na ny feokira na ny votoatin'ny toriteny misaotra anao dia Jesosy manan-karem-pahasoavana, Andriamanitra manan-karem-pahasoavana nampitombo ny fahasoavana eo aminao dia hanositra anao hatrany izy dia hampahery anao hatrany amin'izay rehetra alehanao dia ny fanatrehany any amin'izay misy anao any amin'ny tokantranonao any amin'ny asanao any anaty tômôbila any amin'izay ale rehetra fanatrehan'Andriamanitra hitoetra eo aminao foana dia maherezatra ny hatrany dia ho tahian'Andriamanitra tahian Jesosy. Vita iny ny amin'ny herintsika vita ny batisa teotsika vita ny mariazy filazan-draharaha kely izany ty teneniko ty anomantsika hiatrika ny any amin'ny tapatapaky ny volana marsa any hiatrika seminaire anankiray azadino amin'ny pasika kosa vita indray zay dia efa hanomana pasika zany hoe tsika zany zao hanomana zavatra foana misy zavatra andrandraina foana dia ny pasika raha ohatra ka tahian'ny tompontsika mbola afaka mifamezivezy tsara ny olona satria izao mantsy tsy haiko nareo ve nisy nahita an'ity zavatra ity, izaho aloha tsy nahita fa nahino tamin'ny zanako ahako androany, izaho tsy nahita, tsisy fotoana nijerena Facebook mihitsy dia tsy nahita hoe nareo ve nisy naheno androany hoe ny président frantsay efa niteny hoe raha sanatria maheno sirène nareo dia mailo fa nisy naheno an'izay ve androany, nisy naheno an'izay zavatra trangity ve nahita story ana namany ny zanako tany anaty Instagram ao izy teo na inona hoe niteny an'izany hono ny président frantsay raha sendra mare sirène antsika dia mailo sa ohatrohatr'izay ka izany mantsy
zavatra rehefa maheno sirène zay tsika dia loza mitatao tanaty snapchat ka azafady fa tsy tanaty Instagram. Sirène le sirène ohatrany any Ukraine reny zany misy bomba hipoaka dia any amin'ny firenena mantsy rehefa misy an'ile sirène le iny dia iny midika tena hoe danger imminent zany, tena hoe tena tonga dia efa loza tena manambana, loza mitatao, bomba hipoaka sy ny zavatra sy catastrophe be zany e. Hoe tsy nare nareo ay dia mety tsisy zany izy mahatonga rehetra tsisy nare. Ny tiako lazaina hoe tsika koa misy sirène na ino amin'ny Larobia zao mbola tsy fantatritsika mihitsy zavatra hitranga ity. Ny zavatra hitranga dia tampotampoka daholo ny zavatra mitranga ka tsika moa dia miara-malala fa tena izay ahatongavany chaos eto amin'ity tany ity no nitetiky ny olona ambonimbony rehetrarehetra ao fantatritsika tsara zany raha mbola tsy fantatrareo zany plan hoe nouvel ordre mondial izany dia tsara ihany nareo mba mijery vaovao manarinaraka ny vaovao ary efa betsaka ny zavatra efa supprimer zareo anaty YouTube efa hatramin'ny ela be momba n'izany hoe projet momba ny fanjakana tokana dia tsara nareo courant mahalala an'izany zavatra zany. Tanjony amin'io dia izao ny feny olona rehetrarehetra ary koa ny anangana amin'izay lalàna anankiray ho an'ny olombelona rehetra maneran-tany, làlam-panorenana anankiray, gouvernemanta iray, tafika anankiray, fivavahana anankiray, mpitondra fivavahana iray ary amin'izany fotoana izany anisan'ny zavatra mahakasika antsika ity zavatra ity azafady anisan'ny tanjona ary izany mahatonga any amin'ny teny anareo foana tsika rehetrarehetra ny amin'ity andro sabata izay hiankofantsika ity fa anisan'ny ao anatin'izany lalàna ho atsankana ny tsy fahazoana amin'ny tandrina sabata intsony fa alahady foana amin'izay no andro tokana hivavahan'ny olona dia ho voahenjika izay mivavaka sabata dia azontsika tsaina angamba hoe marina ve sa diso ary ny sabata amin'izany fotoana izany. Entina hitenenareo zany hoe dia ny baiboly moa efa ilay baiboly tokana izay efa nesorina tao ny amin'ny didin'Andriamanitra takany sabata sy ny anarana hoe Jesosy ary betsaka ny lalàna hiova tsy izy intsony monsieur sa madame fa ny olona iray afaka misafidy na ho madame na monsieur izany rehetra izany efa dia fanoheranan'Andriamanitra daholo. Ny fanoherana ny didin'Andriamanitra izay napetrak'Andriamanitra no toheriny zareo izany rehetrarehetra izany zavatra hitranga daholo. Miala tsiny indray tompoko fa misy zavatra tafiditra angamba masoko miala tsiny indrindra dia mahatonga anahy miteny zavatra lavabe ohatr'izany dia izao raha tahiny tompontsika mbola afaka mifamezivezitsika amin'ity pasika ity dia izay zany miteny anareo hoe ianareo any Allemagne, nareo any Suisse, ianareo eto Frantsa, hiezaka isika ny hanomana fionana mba hanatanterantsika pasika amina toerana iray ankoatran'ny live eto zany dia mba eo ntsika rehetrarehetra aty atokantranona io ny atao izay rehetra maniry hitandrina pasika izay ho tandremantsika ny 15 ny volana avril alina satria ny pasika dia tandremana amin'ny alina rehefa pasika dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny endriny hafa hitanareo eto fa live amin'ny endriny hafa. Raha mbola misy somatsara ny connexion
satria za miteny anareo a fa ao anatin'ny fotoana tsy ampozina mety tonga de tapaka io connexion io, tonga de tapaka io. Ny câble-na fibre optique zay manaparitaka ny internet de mandalo ao ambanin'ny ranomasin'ny Russie ary azony tapahana amin'ny fotoana rehetra io ary raha io ny tapaka de velomina. Ary raha sanatria misy zavatra mitranga eo a de tsy afaky ny iona. Zoma alina ny atsika ny Pasika. Mety gaga nareo mety misy fiangonana mitandrina andro sabata mety manao Pasika izy ny 14 ny volana de aza gaga nareo satria izy nanisa manomboka ny amin'ny taombaovao malagasy no ataony base satria ny taombaovao malagasy zany tsy de mitovy amin'ny taombaovao jiosy. Fa isika ndray kosa de tena ataontsika mitovy amin'ny Pasika ny jiosy taka ny mahazatra de ny zoma alina ifo asabata zany le tsika fa tsy laka misy alina ifo zoma. Programantsika amin'io a ny alina tsika zoma alina manao Pasika de ny tontolo andro a amin'ny 6 ora tonga de live tena direct eo daholo na ny commencement na ny famitinina ny toriteny ahita ny rahalatody sy rahalajonatany hitarika fotoana eo am'zay fa tsy atao amin'ny sarotsy no hitanao a zany rehetrarehetra zany programme ataontsika daholo de tonga de mitohy amin'ny sabata de mitohy amin'ny fiderana toriteny sy sisa de ny lahady a mamarantsika zany hoe manomboka ny andro firavoravontsika anatin'ny baiboly misy ny atao hoe azafady ina moa izy ty anomboka ny andro firavoravontsika fa tsika kosa marina ny fiarahana amin'io de hatram'izay tsika miaraka rehefa fivadikanina fa amin'io tsika hiaraka isakafo ny lahady ifaly tena ifaly zay zany no tenareo hoe ataovy zay mety tongava amboariny programa fa sady ho feno fifaliantsika amin'io ny tena ho feno ny ara-panahintsika. Tena marina zany teniko anareo zany. Anisan'ny mba faniriana mivady za zany vao ny tamin'ny taona lasa de efa niteny tamin'ny mampino foana hoe mampino resaky zay mivady hoe hoenjakenjana fa tena akaiky Jesosy ary ty 2022 ty surprise be dia be ny andro atsika ary efa tafapetrapetraka daholo ny azy ny endry zareo ny planiny. Reo planin'ireo nefa ny planin'ireo elita reo a de tsy maintsy tanteraka mba hatanteraka koa ny voalaza ao amin'ny baiboly rehetrarehetra ka tsy haitsika zany amin'ny heritaona 2023 mbola afaka hiary hitandrina Pasika ve tsika mbola hisy Pasika be tena miperaky zany fanontania zany zany mahatonga atsika may a anao Pasika iarahana zay ny filazan-draharaha de mezana nareo tonga raha ohatra mangetaheta sy maniry an'izany nareo a ny live nefa de tsy maintsy andeha eto foana ihany tsy maintsy andeha eto foana ihany ny live ao anatin'izay rehetrarehetra izay iza le kare anaty profil tsisy sary mba mitenena moa le tsy misy sary manao j'adore iny mba tian'ny ankizy fantatra hoe iza hono iny a halleloia zay ny filazan-draharaha aorianan'ny Pasika moa raha mbola tahin'ny tompo indray tsika mbola azotsika atao koa amin'ny été miara-mandeha vacances andray koa tsika mahatonga zany rehetrarehetra zany de zao tena ho porofotsika amin'ny olona mihitsy fa tsika mivavaka be fa tsika koa tena mahay miaina mahay mifahamiaina anaty fifaliana be halleloia de mety itoy tsika amin'ny été indray tsika miara-mandeha vacances daholo indray zay afaka afinaritra nge zany mahafinaritra nge raha zany hoe zanaka olona samy mivavaka miara-mandeha manao zavatra zany tena teneniko anareo zany zavatra ngeza be zany zany zavatra mahafaly a fa zany mbola aniriana any zany fa ny Pasika ny tena zavatra ho ataontsika tanjona ao aorianan'ny seminera zay ho ataontsika io seminera io atsika mbavaka mba atotosan'io a fa zavatra ngeza be ihany koa io Pasika io eny marisoa tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra zay ny filazana
salama fa 420 ao anatin'izany rehetrrehetra zany a azadino a ho an'ny havanao aza nareo zany aza mionona sy aza mitoky itsony a amin'ny Facebook sy amin'ny messenger raha te hifandray amin'ny olona nareo fa alaivo numéro téléphone-n'olona mampidira nareo an'ilay application atao hoe Telegram fa iny a mbola ahafahana mifandray raha misy a ny fatapahan'ny Facebook. Ny Facebook a messenger a WhatsApp a ny Instagram raha misy zay a de tsy azo itokisandreo amin'ny fotoana reo tapaka tapahany a ry zareo daholo ny tompondreo. Mampidiry nareo a Telegram antsika afaka mbola mifandray ihany koa zava-dehibe ny fifampiarezana amin'ny fotoana tadinareo nisy ndray andro tsy nisy Facebook sy messenger ahoana daholo tsika tamin'ireny tsy tonga de ohatry ny tsapanareo tena ohatry ny ejana be zany de so ihany fa atao groupe zay mara izy efa manana Telegram atao zay tamin'ireny miresaka sy manao appel zay ao anaty Telegram. Alléluia. Numéro téléphone mifanomeza numéro téléphone mifanomeza numéro téléphone raha ty tokoa mbola afaka mifandray a téléphone. Alléluia. Ao anatin'ny groupe efa ao daholo numéro téléphone ny olona rehetra. Telegram marana marina ty ana application ohatry ny hoe Zoom ohatry ny hoe WhatsApp messenger fa Telegram ahafahana mifandefa message jereo ao amin'ny anonanao fotsiny tapeo fotsiny hoe Telegram de installeo zay a apatrapatra daholo zany satria ny antony de zao ianao zany raha manaraka an'izao fandarana zao a de tady fa zao fandarana rahanao zao de mampiomana foana ny amin'ny ara-panasy ny zavatra ho avy tsika tsy variany zany tsika tsy variany zany tsika hoe variana amina inona fa misy andrasany tsika azadiny fa misy Jesosy andrasany tsika be de be ny olona ary hiditra am'izany tompoteny zany mihitsy be de be ny olona manadinodino am'izao fotoana zao fa miandry Jesosy ho aminy tsika ry havany tsy miandry fampitehany tsika nareo aza matahotra zany aiza ny bomba hipoaka aiza ny bomba nucléaire tsika tsy matahotra an'izany tsy matahotra an'izany tsika mbola tsy mitotony eto zany raha tokoa ny tokoa tonga ny tompontsika fa za tena mitena ary tena nanako finoany zany zavatra zany tsy potiky ny bomba nucléaire ny karahantsika ny an-danitra fa tsika matanjaka raha-panahotro zao. Alléluia. De miomana foana isan'andro isan'andro eto amin'ity fandarana ity zany nareo tsy aheno zavatra afa-tsony mihitsy ny hoe inona fa de ny ampiomana zay fantatro de zaraiko aminareo zay fantatro de zaraiko aminareo. Misy taminareo efa nahita amin'ny publication antony nataoko androany ny amin'ny fivoahany secret any zareo fa tamin'ny 2016 nefa fantatra fa ao anavy ny fomba ametahana amin'ny puisy amin'ny olombelona rehetrarehetra mba ho puiseny olona mba ho afahana manaraka ny olona sy micontrôler ny olona sy ny sisa sy ny sisa zany rehetra zany ao anatiny daholo ary tsy cinéma zany na hoe tantara angano fa zay matombo tenareo manombo tenareo hoe aza manao an'io fanefitra io de misy antony ara-panahy io fa tsy resaka ara-panahy io maherezy nareo maherezy tsika rehetrarehetra raha isy numéro nareo zao manana numéro anay jirevo ny compte efa ilaina tsisy an'iny misy an'le logo atsika akirato iny de misy numéro téléphone sy ny mail fa email iny tsy mandeha tsony fa mail hafa ny mail ampiasainay zao. Alléluia. Maherezy le misy miteny rehefa miteny zavatra zany hoe mampitahotra manakorotana saim-bahoaka tsy manakorotana saim-bahoaka zany manao zay ilaminan'ny saim-bahoaka mihitsy mba miomana ianao tsy tampoka aminao ny fiavian'ny zavatra rehetra fa za manokana azavao tsara tiako iny paster inona ny azavaina tsara ohatrany tsy azoko tsara. Alléluia.
fa zao ny zavatra tiako tenena amizao. Atsikivy am'izany ianao rolia, men'Andriamanitra asa tsara no iny ianao. Alleluia. Any anaty ao amin'ny mur koa na vavitsiry amboaramelona misy an'izy iny. Mba tsy ho tampoka amintsika ny zavatra mitranga. Io tsy maintsy tanterahan'ny zareo ary mandeha par étape io. Efa tonga any amin'ny étape faraparany zao zareo. De hanao zay ampisy ny ady sy korontana am'izay izy mba hahafahany satria fantatrareo efa taom-pihotazana anankiroa safiry any États-Unis misy olona mpamboly be, tena izy mpamboly betsaka indrindra any tena manana tena million de tsy haiko firy amina hektara firy mpamboly efa taom-pihotazana 2 na 3 na 4 noho ny vatsin'ireo mpanamboly ireo vola izy hoe aza mamboly tsony ianao fa ohatrinona fotsiny ny vola raisinao am'ireo de aza mamokatra tsony fa tia ny volanao. Inona ny anton'izany? Mba hiena ny vokatra, mba tsisy tsony ny vokatra de honaona ny olona, de hibabababa ny olona, reraka ny olona, de ny soavaly rehefa hodresena atao reraka aloha. Ny soavaly sauvage, ny soavaly mbola izy mbola tena soavaly diny, alaina avy any anaty ala de atao makeo anaty vala de avela minjakinjaka eo mandrapahareraka. Rehefa reraka am'izay izy miditra am'izay mpitondra karavasy midresse azy. De azagagy nareo zany raha oharinareo hoe hisy ny krizy ara-tsakafo araka ny tendrana vavitsiry amboaramely. Krizy ara-tsakafo, ino de sy ara-tsoloka sy ny ara-ngovo. Fa ao anatin'ny programantra daholo zany. Ny problème ho an'ny olona variana. Ny olona zao tontolo zao raha variana atao ahoana moa? Tsy avela makany amin'ny boîte de nuit ary izy de aleo no manao vaksiny. Mbola zany ny problèmany. Fa ny tena mampalahelo mety kristianina variana amin'ny zavatra hafa. Variana amin'ny zavatra hafa. Isika eto hiezaka tsika tsy ho variana ary miezaka foana zahay. Hozy ny olona hoe mampiroro saina, manakorotana saim-bahoaka. Tsy manakorotana saim-bahoaka izay fa milaza ny marina ary za mitenenareo manokana mihitsy hoe mba hainono ihany ny zavatra izay lazaina eto. Fa raha tadidinareo nge zay talohan'ny nisian'ny confinement teto an-dafy nge raha mba jerenao amin'ny publication tany amin'ny volana faraparany janvier 2020 tany efa niteny fa angoniny entana ary aza mandeha mivoaka ny sisy tany tsony tadidinareo ho anareo izay nahita ny compte teto de nahazo fanakianana betsaka tamin'ireny ko tena manakotran'olona. Zany teny tamin'izany manangona sakafo taovy plein tomobile ny mpianakavy aza misaraka mivoaka frontière tsony hoe dada andeha hiasa any Suisse na dada andeha eto Frantsa andeha ho any Belgique. Fa 15 mars tsika inona zavatra antranga confiné daholo, larana ny lafarinina sisa ny azon'ny vidiana. Ina moa ny anton'izany rehetrarehetra zany? Ny anton'izany rehetrarehetra zany de tsotra ravana malala. Ny anton'izany rehetrarehetra zany de zao fampiomanana ko de mahery tsika rehetrarehetra. Anatin'ny toriteny daholo moa zany zany rehetra zany toriteny teo de hoe ny adala manao anakapoe tsy misy Andriamanitra, manao zay ratsy sy vetaveta any amin'ny Salamo 4:12 tsika zao Salamo 4:1 sy 2 sy 3 no vakiko aminaran'i Jesosy. Ny soramary de ny faharatsian'ny olona sy ny fanirian'ny sasany famonjena. Ny adala manao anakapoe tsy misy Andriamanitra, manao zay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Nefa ingeravana ka zao ny teny ny andinin'ny faharoa manao hoe eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizahana misy endry mitady an'Andriamanitra. Samy efa mivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na teray akory azy.
mampalahelo teny farany io tsy misy manao ny tsara na dia ray akory azy nefa ny zavatra hita maso dia zao ohatra manao ny tsara ny olona fa ny olana Andriamanitra no mijereto fa tsy ny olona. Ozy ny olona tena tafity Madagasikara fa tena feno mpivavaka ary feno pastera, feno mpivavaka, feno fiangonana. Fa ozy ny olona tsy mivavaka hoe ohatra ny tena tsy mamely mihitsy ozy izy le olona zay Andriamanitra reo zany maniry ozy izy ny olona ny mpivavaka ao Madagasikara le losy amainina daholo fa siklonina fa ao anatin'ny ray volana efa siklonina 3-4 ozy ny olona mahery ny Andriamanitra reo ny olana dia zao ny zavatra hitan'Andriamanitra rehefa mijery Andriamanitra tsisy manao tsara na dia ray akory azy. Tsaroko rehefa niteny taminareo izay hoe nisy fotoana izay mitory teny amin'ny olona zanaky ny alina reny dia ny tantaran'ny anareo hoe misy tamin'ireo tonga nivavaka mitory teny izay rehefa amin'ny alina fa mampalahelo nge raha avana mieritreritra an'izany ty zavatra ty tena zavatra tena misy ty teneniko anao ty zava-doza tsy manenjika an'izan'izy tsika fa zava-misy ny tenenanareo fa reo vehivavy reo rehefa miresaka io zany zay mitory teny dia misy amin'izy ireo amin'izay miteny fa nareo sisy fiangonana izy zay mo matetika tsy dia miteny resaka fiangonana zany tsy dia zany no voatra fa Jesosy fa lozany zavatra ny tenenina sao dia izy amin'le fiangonana n'le pastera ohatr' zao fa ahoana aro izy tonga eto foana loza nge zany revana misy pastera anankiroa zay pastera ngeza be ao Madagasikara tena tenenindry zareo mihitsy hoe tonga eo maninona mitory teny ve vidy pizza ozy izy dia mitondra anay tena mampalahelo nge zany revana tena mampalahelo tamin'izany mbola tsisy hoe telefona ohatry ny antsika zao hoe Facebook dia hoe tena maka sary sy ny sisa fa tena zava-doza zany tena zava-doza ary mampalahelo zany ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe samy efa ny vily zany olona nandeha nahitsy fa ny vily tonga vetaveta avokoa izy tsy misy manao ny tsara na dia ray akory zany hoe olona eritreretinao hanao ny tsara ary hitan'ny olombelona amin'ny masomolombelona hoe manao ny tsara pastera fa iza no mijery avy eny ambony Andriamanitra no mijery avy eny ambony ary zay ny zavatra tokony ho tandremantsika raha olona no mijery raha masony olona foana mijery tonga ny an-danitra daholo ny olona tonga ny an-danitra daholo ozy ny olona mahita mpira fiderana any olona rehefa mira fiderana na olona manao asan'Andriamanitra na olona hoe mivavaka dia manonona Jesosy dia ozy ny olona sambatra rehefa ho any an-danitra lanitra nefa tsy aniza fa an'Andriamanitra Andriamanitra ny tompony lakile any lanitra Andriamanitra no mijery eto ny ten'Andriamanitra hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra manao zay ratsy sy vetaveta izy tsy misy manao ny tsara ozy ny Salamo 10 raha jerisika Salamo 10:4 ny ratsy mirehare hoe tsy anadiny izy eny tsy misy Andriamanitra ny totalikeviny inona zany ny ao an-tsain'ny olona ratsy mieritreritra tsy misy Andriamanitra ny sasany miteny hoe tsy maninona zany io nefa tsy fantany eny an-danitra Jehovah mijery miondrika fotsiny Jehovah manao ny Soe ofisialy iny manao ny Rikaraka io manao ny Rado Rakotosalama io manao ny Sandola io Anies io mijery Andriamanitra avy eny ambony Andriamanitra mijery
ny tanjon'Andriamanitra dia zao mba hahita, mba hizaha hoe misy endry ve mitady anazy sa tsisy. Fa tsisy. Ny olona mivily daholo ny hitany. Loza angeravan'izany hoe mpanompon'Andriamanitra ianao dia any amin'ny takotakony ianao nefa manao zavatra fanohatra amin'izay nasian'Andriamanitra ataonao. Ary tady dio fa Andriamanitra mijery dia mi-enregistré Andriamanitra. Zavatra hitan'Andriamanitra zany voarakitra daholo ary tsy adinon'Andriamanitra. Ny zavatra nataonao zao androany hitan'Andriamanitra daholo, tsisy ny afina. Na ny tany anatin'ny fonao laliny tsisy ny afina hitany dia tazominy. Ny olana amintsika Andriamanitra, mahita ny Andriamanitsika sady tena manana fahatsiarovana sy fitadidiana, fa ataontsika raha ohatran'ny hoe tsy Andriamanitra tsy mahita sady Andriamanitra tsy mahatadidy. Andriamanitra pahana, tsy ry havana, mijery izy. Ary izy io mijery takany ianao mijery zavatsarobidy eo aminao dia jerenao foana. Ny zavatsarobidy eo aminao angamba misy, na dia efa mipetraka ao an-trano ary misy fotoana ianao tetaitra dia jerenao ilay izy sao dia tsy ao na hoe manao ahoana izy io. Zavatsarobidy be efa apetraka ao any amin'ny toerana dia ohatrany tsy milamina zany ianao, tsy voaina kely dia io izy manam-bola mipetraka be ao an-trano dia ohatrany sarotra foana hijery kely dia kotiana kely indray ilay izy. Zavatsarobidy. Fa ohatra izany Andriamanitra amintsika. Miondrika Andriamanitra mijery ianao, manao ahoana ianao io zao satria sarobidy aminy. Tena sarobidy amin'Andriamanitra antsika ry havana. Tena Andriamanitra dia manao fanoharana Jesosy dia tena manao fanoharana izy hoe nohariny amin'ny farantsakely volamena, farantsakely kely tsy farantsabe fa farantsakely volamena. Fa ny anankiray tamin'iny tsy hita fa tena tsy nety ilay tompony, tsy nety. Raha jerentsika io tantara io afaka ahitantsika mihitsy hoe takony ahoana marina ny valeurantsika teo anatrehan'Andriamanitra. Any amin'ny Luka 10:10 misy an'iny teny iny. Rakitsika kely iny misy lesona kely raisintsika avy amin'izy iny. Luka 10:5-9. Naran'i Sozarisy moa no vehivavy manana farantsakely folo, ka very ny anankiray tsy mampirehitra jiro mifampatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy. Ary raha hitany iny dia mamory ny vehivavy sakaizany hiara-mifaly namany izy ka manao hoe avy hiara-mifaly amiko fa hitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany anatrehan'ny anjelan'Andriamanitra ampanota iray izay mibebaka. Io tantara io dia mahavariana. Farantsakely volamena anankiray tsy hita dia tsy nanaiky mihitsy ilay vehivavy raha tsy hita. Ary rehefa hita ilay izy dia nanasa olona izy, dia nanao fety, nandany vola, nandany harena, fa tsy ilay farantsakely nanaovany namidy. Hitanao ilay zavatra hita zany kely dia mbola nandaniany zavatra be dia be noho ny hafaliana. Izany hoe ilay farantsakely iny mihitsy ny zavatsarobidy taminy. Efa tantarako anareo izay ilay tany am-pianarana taloha dia izay rehefa mandray bourse izay zany teny Ankatso dia misy buvette izay fisotroana labiera, toaka sy labiera eo ambony vao miakatra eo Ankatso ianao dia izy leo amin'ny dia ny fomba fataonay rehefa manomboka lanilany ny bourse tsy dia manam-bola intsony dia maka famerim-bola dia ao na fangarana famerim-bola. Hitanareo ohatra hoe malany labiera eo zay dia le tavoahangy ireny angalarina sisika any anaty kitapo dia avy iny amidy any amin'ny mpivarotra ery ambany ery mbola lafinao satria koatrinona ny anaky 500 ohatra ka raha malafo folo dia efa 500
ny composé. Tena marina. De zao zany atao ny sotro teo zay ny sotro tontolon'ny andro ka le izy ny tablanay ery atokotany ery de ery atokotany lavitra zany ny tablanay de rehefa mandoha vola de mandeha de tonga eo am'le kesy mandoha vola de lasa mandeha de aveo vao miala avy any le serveur mandeha midebalaser ny table ery de ny anay iny nataonay zay avy sotrona de afenina anaty kitapo ndao any 10 lahy zay mipiaraka teny de ny kitapona rehetra misy tavoangy feno tavoangy daholo zay lany teo de lasa ingana mandoha vola ingany ery amin'ny kesy de vao voalomy vola de lasa mody mivoaka tsy tena fa tonga de azakazaka misy fotoana ary vaky anaty aronao ny tavoangy sasany am'le motsakotsany entina mitsoaka fa oriavana nisy namany anankiray niaraka taminay efa eny ampitsoa zay tasony teny andraso aloha ahoana tena diny eo ambony le latabatra ny briquet akozy izy de zay ny teny dao hitsoaka fa briquet zany hoe ao izy janona aloha kadoako tany amin'ny mamako ino izy izy tsy maintsy alaiko iny karaha vao miverinany anao de fantatry ny olona ny atsika dolo tavany fa dao hitsoaka ohatrina le dao fa vidina le briquet dao amidy ny tavangy de vidanina briquet anao ao izy izy iny mihitsy izy keo fa mamo de manao kirinantitra izy ohatry ny anty kely zay le namako kirinantitra tsy maneke zany zany mamanay de tady anao ranomasy to anniversaire akoatra am'izay ino nombe mamako atsiarovako mamako tsy maintsy alaiko izy ndao mora nga andeha de vitanina inona loko le briquet de fitiarana mitovy amin'ny tena valeur sentimentale ao anatin'iny tsy voavidinareo tavoangy nefa efa nentina initsoaka daholo lozy tery tsy nanaiky izy tena lasa izy miverina miaraka mikolegny miaraka le tavoangy izy sy le kitapo izy miditra mitsotsotsy mandalo eo am'le kesy de miverina naka le briquet ery am'le latabatra ery riavana mafabaraka ao abaraka mpangalatra tavoangy fa izy tsy nanaiky tsarany zay tratran'ny afabaraka sy ny tavangy tsy lafo tsy any fa ny zava-dehibe aminy briquet any tany amin'ny mamany briquet jerena efa briquet efa tsy any tsy azo atao manaratsy zavatra olo fa mba misy valeur sentimentale aminy fa de tena iny ve sacrifice be nke zany revany fa Jesosy amitsika ity briquet efa tsika ireo briquet efa tsy hita hoe ahoana fa misy valeur sentimentale amy Jesosy indretsika tena hoe tena ty farantsakely volamena ty ravana ny vola laniny vehivavy ny invité ny namany mbola betsaka anao io fa zany hoe le farantsakely volamena tsy sarobidy aminy de rehefa hitany iny de faly izy hitany iny de faly riavana teteny aminao hoe rary ny Andriamanitra raha mijery atsika isan'andro isan'andro araka ny tenin-dranavavy manara-maso atsika Andriamanitra satria sarobidy amintsika fa inona ny ataon'ny olona alohan'ny olona manota ihany mahafinaritra sady mahakasika le tenin'ny Davida teo any am'le salamo fahavalo fakindranavavitsika teo salamo fahavalo andininy fahaefatra izy teo inona moa ny olona ozy izy no ahatsiarovanao azy ary zanak'olombelona manginao azy fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana isika ambany kely no Andriamanitra fotsiny ambany kely no Andriamanitra
mahafinaritra ny resaka nataony amin'ny vady any keo izy mampionona hoe nandeha lavilavitra kely mantsy zay mivady any keo dia samy mitondra tômôbila ray avy zany zay satria nisy toerana naleha dia lavilavitra ny lalana dia miresaka ihany zay ao anaty samy miresaka eo izy mampionona hoe tena atsika olombelona ozy izy tena nanabaraka an'Andriamanitra satria nomena rana ozy izy dia milaza ny tena andro hoe fetsy noho ny biby rehetra fa tsy ny tenen'Andriamanitra hoe fetsy noho ny olombelona rehetra nefa dia mifetsifetseny tsy biby ny fetsifetseny fa olona tsika riavana nataon'Andriamanitra ambony noho ny mena rana ambony noho ny biby rehetra latsaka kely noho izy fotsiny ary sarobidy aminy raha misy voalavo maty any na mety misy ambodi maty na tsy fantatro tsy makaiza ny fanahany ireny tsisy an'izany ireny fa isika miaina ohatr'izao mana-tsaina manam-panahy ohatran'izao iainantsika izao fa mbola tsy ampy an'Andriamanitra maty tsika mbola velona fanahintsika mbola miaina aminy mbola miaina any aminy misy plaso atsika any velona fiainana mandrakizay ary rary ny Andriamanitra raha mijery dia mijery atsika foana manahoana misy endry ve ao izy izy ny tenin'Andriamanitra zay le teny teo any an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak'olombelona izy mba izana misy endry mitady an'Andriamanitra ozy ny olona hoe tsisy Andriamanitra ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra manao zay raha tsy vetaveta izy zavatra roa no mitrango amin'ny olona na ny olona manadiny fa Andriamanitra mahita na ny olona miteny ohatran'ny Salamo fahafolo io manao hoe Salamo fahafolo adiny faefatra io hoe ny ratsy fanahy mirahireo hoe tsy hanadiny izy ny olona isy Andriamanitra tsy manadiny zany rehefa ny olona mpiteny ohatr'izao hoe Andriamanitra re tsisy an'izany elo zany re Andriamanitra ve dia nanao ny zanany dia andefa ny zanany any amin'ny elo Andriamanitra tsy nanao ny elo ho an'ny olombelona fa nanomana ny elo ho an'ny Satana sy ny miaramilany any tena marina zany makany amin'ny elo dia tokony Satana sy ny miaramilany tokony tsisy adevitra ny andehanantsika any an-danitra zany satria ny lanitra tena nomanin'Andriamanitra ho atsika dia atao sarotra be makany voalohany indrindra teto amin'ity tany ity ary tsika sarotra ny ena tongavantsika teto misy amintsika sika tsy azo firy ny zaza tsy azo ry havana misy betsaka amintsika sarotra ny ena tonga eto an-tany eto amin'ity tany ity saika tsy azo tsy tonga volana ny sasany misy zavatra tsy normal tsara tsy mora ny atongavana eto ary fitatenana ny miteraka nefa tany aza dia tsy mieritreritra makany ny lanitra ry havana tena hoe tena reny ohatr'ireny balina ohatr'ireny vaky vavady reny nefa lanitra nefa eritreretinao fa ity tany ity naiza toerana lazaina fa paradisiaka eto tsisy mitovy amin'ny tsisy idirana any an-danitra ny any an-danitra tena hoe lalana aza volamena azy vatso vola fotsy volamena vatso mbola tsy hitany masotsika hitatsika any carnéole jaspi dia miditra amin'izany hoe dia eritreretintsika fa mora ka hoe tsy tao hoe an'izao rehefa tsisy an'izany fa nen'ireo akoatrin'izy ireny ihany no mivavaka aza amin'ny tsaratsara olona ka anao ny lanitra ny anao ny teny hoe tsy tafiditra any zavatra fantatra kosa dia zay tsy madio sy vetaveta dia tsy tafiditra any zay tsy manam-pahamasinina tsy tafiditra any zay tsy manadio ny fitafiana tsy tafiditra any ary zany ny ataontsika eto isan'andro miezaka manadio ny fitafiana dia ny olona mieritreritra sy tsy maninona zany io hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny ampitoroteny toko 9
misy fotoana efa nitoriana ihany ty teny ty mpitoleny toko fahavalo andininy fa 140 zay mivaky toy izao minaran'i Jesosy saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinana ratsy atao dia zany nikrizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy ozin'ole sy manina fa mibabebaka re avy eo e ny fahotana ataonao androany mety tsy mbola valian'Andriamanitra anao rapitso iny mety tsy rafaka pitso mety tsy afa-keritaona fa nahoelana hoaingana fafatesana ny tambony ota ary ny fahotana ohatry ny ataonao fotsiny izy aloha androany mbola tsisy ny valiny manota ny olona anao manandrakandrana manota kely tsy voakapoka miakatrakatra ny fahotana toy isika tsy maninona zany Andriamanitra fa maninona Andriamanitra ka ary mijery izy dia zay ataonao enregistreny fotsiny aloha dia amin'ny fotoana ny adinany atsika an'ireny amin'ny teny amintsika androany mijery anao Andriamanitra mijery atsika Andriamanitra samy efa nivily daholo tsika rehetrarehetra samy efa nivily daholo tsika fa raha nivily tsika azotsika atao mbola miverina mivily mandeha man'ny lala mahitsy mitady an'Andriamanitra any dia teny aminao androany hoe efa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao fazakivy halleloia andao hanompan'Andriamanitra andao hanao ny marina andao hanao ny tsara fa alak'izany teniko anao zao fiainana efa ohatra izao ve ry havana dia mbola vitantsika ihany ny mety haniratsirana anao tsinitsinina an'Andriamanitra nefa hoaiza moa ty tany alehantsika raha tokoa ny tokoa fa za tety andro mbola fahasoavan'Andriamanitra io iainantsika io mandraky tiany androany dia andaontsika tena amefinan'Andriamanitra ataontsika tirity dia vavakytsika hoelina am'izany halleloia aza atao mba isan'izany ianao fa andao ame voninahitra an'Andriamanitra isika
Alléluia. Marantsika afaka izany izy zany le havana malala. Rahantsika vavaka koa zany toriteny zany dia ndaontsika hiteny hoe Jesosy eo. Raha miondrika mijery anay ianao amin'izao fotoana izao dia tsy avelanay ahita zavatra ratsy ety ianao. Alleluia. Miondrika mijery anao Andriamanitra androany. Inona ny zavatra tokony hitany eny amintsika? Ny zavatra tokony hitany ety amintsika dia izao: tsika manam-pahendrena, tsika manao ny tiny ary tsy ahitany zavatra ahafahana manameloka atsika. Alleluia. Tianao Jesosy, tsy tonga fotsiny aminao zany toriteny zany. Ndao hitady an'Andriamanitra, dia ndao hialantsika izay zavatra tsy an'Andriamanitra. Ndao hialantsika izay zavatra tsy an'Andriamanitra ry havako. Alleluia. Ho avy Jesosy ary tena tsy mahavonjy atsika ny zavatra eny amin'izao tontolo izao. Tsy hahavonjy atsika ny olombelona, fa tsy maintsy tanan'Andriamanitra no hahavonjy atsika. Halleluia. Ndao hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao izay tonga taminay tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy satria tsy navelanao irery teto indray izay androany, fa niasa teto ianao. Misaotra Jesosy. Da io zany teny zany mba miniry any anatin'ny fonony tsirairay avy, ampaheriny tsirairay avy. Aza velanao kivina ketraka, ary aza velanao votsitra amin'ny tany izay namafazana azy zany teny zany Jesosy. Fa tena niry avy zato eny. Miondrika hijery anay ianao Jehovah Andriamanitra dia okanao ahita
fa misy matahotra anao ato, misy tianao ary misy vonina ny anaraka anao n'aiza n'aiza Jehovahandriamanitra. Ka midiny ianao amanginy tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona amin'izao fandarana izao, ary amboly ety anatinay fitiavana anao, amboly ety anatinay zany fitiavana anao mitsiry isan'andro ety anatinay zany Andriamanitra. Fa tsara indrindra ianao, tafinerinao zay ary tatahanao amin'ny sandronao mahery, azo velanao misy na dia ray aminay reto ara tavela amin'ity fiainana ity. Fa oka ahita ianao fa mivavaka izay, ny masonao ny mila mahita Jehovahandriamanitra fa mivavaka izay. Da ampianaro mivavaka izay, ampianaro manao ny sitraponao, ampianaro mitianao, ary arovy amin'ny ady sy ny fandriganana isan-karazany. Saotra Jehovahandriamanitra, saotra indrindra Jehovahandriamanitra. Voninahitra dia atolotra ho anao, hatramin'ny taloha indrindra dia ho mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako teto Jesosy, nefa raha ny voalazako ihany no tanteraka dia maty antoka izay. Ianao ny antotosa sy antanteraka mihoatra lavitranao izay nieritreretinay. Alleluia. Mba hisandratanao eo amin'ny fiainana isan'andro. Saotra Jesosy. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia voasy Satana tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafampiteto azy androany, voninahitra ny anaran'Andriamanitra reriany. Saotra Jesosy io. Saotra Jesosy. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao firenena, mpandrosotsika navavitsika $100 amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha navavy $100 anao fitenenana. Tany tompo pastera dia tany tompo tsika rehetrarehetra izay nagnaraka sy ny mpivavaka fiambenana ity dia mbola hiarivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovahandriamanitra renay tsara indrindra ao. Fantatrefa tena hoe fanamberana ivery ianao Jehovahandriamanitra satria anao satria mbola naheno teny mamy efa taminao izay ao androany fampianara sy fampitomanana ho anay rehetrarehetra satria zanakao izay dia tsy misy tianao very izay Jehovahandriamanitra mankasitrika Jesosy malalo amin'izany teny mamy izay nampitondrano mpanomponao izany Jesosy malalo ingatapako ndratrianao anao any ampamoa izany teny izany Jesosy malalo satria ianao ny teny hoe marina no anafotoana rehetra ho andeha Jesosy malalo. Indranay Jesosy malalo anao netra hoe andresy lahatra ny rehetrarehetra izay niempety mba sambo hoe isakaraka ny fahamarinanao sambo hoe tady ianao marina tokoa Jehovahandriamanitra satria masonao mijery anay na mitapona na miasina dia hitanao ao tokoa ny zavatra izay ataonay Jehovahandriamanitra. Tarotsy izay mba tena hoe isakaraka fahamarinanao mandrakariva Jehovahandriamanitra satria izay niany ny fany mandova ny fanjakanao izay niany ny fany makatra ny an-danitra amin'ny lalan'ny fananaovana ny sitraponao Jehovahandriamanitra. Anao any fanamasina anao Jesosy tena hoe andresy lahatra ny rehetrarehetra Jesosy malalo. Ary izao fotoana izao dia tondran'ny fotoana dia tondrasana mibavaka ho an'ny firenenay Jehovahandriamanitra. Izany firenena izany dia tsy miafina aminao Jehovahandriamanitra. Mangatika any famindrampo aminao indrafonao Jehovahandriamanitra ijery izany nosy keliny Madagasikara izy Jehovahandriamanitra. Amin'izao fotoana izao dehibe zavatra izay miseho amin'izany firenenay izany Jehovahandriamanitra. Mangatika ny fanamasina aminao Jesosy tena hoe hikasika an'izy ireo Jesosy mba hitototika aminao Jehovahandriamanitra. Tiany farany ty Jesosy fanjeo ireo mpino rehetrarehetra ilay Jesosy tena hoe mba hitsakatrika ny fahamarinana tsy hoe eo anilan'olo foana mivavaka nefa miafina dia manao zavatra hafa Jehovahandriamanitra. Anao any andresy lahatra ny tsirairay avy sambo hoe totika sy sakaraka ny fahamarinanao. Ako ny mbola variana amin'izao fotoana izao tsy mahalala anao mihitsy variana mitoky ny zavatra maro isan-karazany izay fanohitra ny sitraponao Jehovahandriamanitra. Mangatika ny fanamasina avy aminao Jesosy tena hoe andresy lahatra izy ireo mba tena ahafahan'izy ireo hitotika aminao satria ianao rery ihany ny Andriamanitra tena hoe azonay alofana. Ianao rery ihany ny Andriamanitra mavonjy anay tsy maharo anay
hoe Jehovahandriamanitra jery manokana izany firenena izany ao mahantra amin'izao fotoana izao ao tsy salama Jesosy eo anao any amangy toerana misy ny tsirairay aby Jesosy eo zay tratra ny loza Jesosy malalo jery manokana izy ireo Jesosy malalo mba hitodika aminao satria olombelona tsy mahavitra anay Jesosy eo fa tsy anao rery ihany mangalika ilay fonao tena hoe jery izany firenena izany fa tena hoe kristianina tsangana famarinana kristianina tsangana sitraponao izany firenena izany satria zay niany Jesosy malalo ahafahana tena hoe iorona tsara eo anatrehanao petraka eo am-pelatananao zany vakoka zany Jesosy malalo ary zay rehetra rehetra mba hisaraka eto Jesosy malalo zay ny saraka mangalika ilay fanatrehanao no anatrika ilay rehetra rehetra izany aiza toerana misy anay ary petraka eo am-pelatananao izany vakoka zany natra anao rery ihany Alleluia amen Alleluia. Makasitraka indrindra andranavavitsika sondolatsika tamin'ny zavavaka matsiro be tena mamy mafilotra Andriamanitra manakiripasoavana maly fitianao dia ho tahin'ny tompo ianao tongava amin'ny ambony indrindra misandrata amin'ny ambony indrindra ho asandratra Andriamanitra mantsy ataony hosolo vavana mandrakariva ampiasainy amin'ny asan'Andriamanitra. Makasitraka antsika rehetra naharitra ny andro farany tapitra eto ny fandarantsika. Raha mbola tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia eo nentsika rapitso alina fangataham-bavaka rapitso dia rehefa angataham-bavaka ianao dia manana finoana dia mieritrereta andranavavitsika lalahy izay naseho anao teo vavaka manova zavatra vavaka mampitsangana antsika vavaka mampandresy antsika. Rapitso raha mbola tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia eo nentsika samy hitahin'Andriamanitra saintsainy daholo zavatra notantaraiko anareo teo mbola ny ohatrany ny fotoanantsika androany fa dia averisika an'Andriamanitra rehefa ny voninahitra ny amin'ny fahatoditran'ny fotoana. Tahiny tompo daholo rapitso rentsika miona mahereza daholo.